Ya, voalohany dia mamerina ny arahava fiaino atsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao a. Ny hetsika izay karakara androany moa dia hetsika fanandran-tanandiana fikabary izay misalotra ny anarana hoe saloy. Misy ihany koa ireo andian'ny toky izay andian'ny mpampianatra zany, ary ny farany dia ireo izay rehetra navita dingam-panamafisana nandritra ny herintaona tato anatin'ny fikambanana. Hetsika telo sosona no hatrehana, ary hetsika ihany koa natao hoe lehibe indrindra eo anivon'ny fiainana fikambanana zany tanterantsika androany. Tena mahafinaritra aloha tamin'ity andiana ity satria mifanakaikokaiko kokoa zany ny lehibe sy ny kely ary mivavy sy ny lahy, satria raha ijery zao tsika misy eo amin'ny 20 latsaka kely eo zany isan'ny vehivavy, raha dinihana zany eo amin'ny 20 ny vehivavy dia 30 ny lehilahy. Zay zany no hoan'le andian'ny saloy. Dia le dingam-panamafisana misy vehivavy anakenina, dia lehilahy indray zany misy eo amin'ny 520. Dia ny mpampianatra moa zany mianadano ao fa tokony misy moa zany fa saingy tsara izy miantona isan-karazany. Ny salan-taona dia eo amin'ny 10 taona zany ny zokiny indrindra, ary 12 taona ny zandriny indrindra. Tompo klasy tompo vavy raha sibika tokoa ny minganatsehana zay tompony no avy manarina, raha zaza mitomany an-danonana zay ray aman-dreny no avy mandray, fa raha nianatry ny soatoavy manatitra ny malagasy kosa no raraka tany sy very amin'ny vato. Dia isika malagasy mahatsapa-tena fa malagasy ny tokony ananatra izany. Anisan'izany ny ezaka izay ataonay ato amin'ny fikambanana SSMM na le hoe antitra ny soatoavy manatitra malagasy, miezaka mamerina indray le soatoavy na sy kolontsaina ary mampita ny fahalalana momba ny maha-malagasy atsika ko any an-tananantsika tompokilahy na tanantsika tompokovavy, mba samy hiaro izany teny malagasitsika zany, fa mba tsy ho tery valy aminany na ny hoentsika hiatrika ny andavanandrom-piainantsika sy fanabeazana ireo taranakitsika faramandiny. Misaotra indray.